dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny lohateny izay ho adiadintsika an'io zany a dia ny mahakasika ny hoe ny vehivavy sy ny fahadisom-panantenana. Inona no antony iresahantsika ny thème ohatran'izany a amin'ity faran'ny taona ity zany, ny fanomanana ny faran'ny taona. Tokony ho resaka fanantenana no resahana amaranana ny taona, kanefa maninona no iresaka fahadisom-panantenana, ka eo indrindra mantsika zany a dia ny amin'ny hoe ny fanadihadiana ny olana ao amin'ny fahadisom-panantenana no entintsika hiditra any amin'ny fanantenana, satria efa averimberiko foana eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé fa ny famahana ny olana dia ny fanadihadiana hoe inona ny fototry ny olana, aisa no mety ho fiatefany ary eo no ahafahana miditra any amin'ny vahaolana. Ka iverenantsika zany a ny hoe ny vehivavy a sy ny fahadisom-panantenana. Maro ny zavatra miodikodina ao amin'io a fahadisom-panantenan'ny vehivavy io. Izany hoe nofidiako manokana ny vehivavy a eo amin'ny resaka fahadisom-panantenana satria izy mantsy zany a no itoeran'ilay ataontsika hoe olona izay a manao zavatra amin'ny fo tanteraka. Ka rehefa tsy naomby zany a ny paikady rehetra izay natao sy ny ezaka rehetra mba andehanana amin'ny tanjona anankiray ny vehivavy a, dia enjakenjana ny mety ho fiatraikan'izay fahadisom-panantenana izay, satria inona ny antony? Dia rehefa manao zavatra ny vehivavy a dia ny fony sy ny sainy manontolo no atotony amin'iny zavatra ataon'iny a, ka raha ohatra ka misy ny tsy fahombiazana zany a dia mety misy zany a ny fahadisom-panantenana goavana de goavana izay mety ho maro dia maro ny fomba fisehony. Inona sy inona daholo a no mety zany a ho fomba fisehoan'ny fahadisom-panantenana zany a eo amin'ny vehivavy, dia eo zany a ny hoe famoiza-po. Mety misy ny famoiza-po a izay tena atahorana dia atahorana eo amin'ny vehivavy a raha ohatra ka misy ny fahadisom-panantenana, indrindrandrindra moa zany a hoe resaka fahadisom-panantenana amin'ny resaka fitiavana ohatra. Faharoa manarakaraka an'izay a mety misy ihany koa ny fomba fisehoan'ny fahadisom-panantenana dia ny valifaty. Izany hoe ilay fahadisom-panantenana zany a niteraka atezerana, goavana de goavana eo amin'ny vehivavy iray, dia miteraka an'ilay eritreritra ny hoe amaly faty. Satria raha ohatra ka hoe olona zany a no eritreretina fa nahatonga an'ilay tsy fahombiazana, olona no eritreretina fa nahatonga an'ilay fahadisom-panantenana, dia matetika zany a ilay valifaty a tiana alefa ilay atezerana, tiana atosaka any amin'ny olona ny eritreretina fa nahatonga ny fahadisom-panantenana io. Fahatelo ny mety ho reaksion'ny vehivavy iray ao anatin'ny fahadisom-panantenana dia ny fiezahana amin'ny fiainana. Izany hoe misy izany vehivavy a tsy niditra izy a any amin'ny famoiza-po, tsy niditra izy a any amin'ny valifaty, fa ilay karazana angovo ao aminy sy ilay karazana atezerana ao aminy zany a dia natotony mba andeha any amin'ny zavatra pozitif, any amin'ny zavatra vahaolana constructive. Ka izay zany a no ho adiadintsika eto ny
momban'izay hoe karazana inona no réaction'ny vehivavy iray manoloana ny fahadisom-panantenana. Ireo izay miditra ao anatin'ny famoiza-po zany dia maro zany no mety ho ao ambadik'izay famoiza-po zay, dia ny hoe mivarilavo ohatra ny vehivavy iray ao anatin'ny ankiviana tanteraka, dia tsy afaka intsony zany androso amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny fiainany, fa dia efa mieritreritra izy zany hoe vitatreo ny aminy. Mety mandeha hatrany amin'ny karazana famonotena zany zavatra rehetrarehetra izany, mety mandeha mivarilavo any amin'ny fivarotantena, mety mivarilavo zany any amin'ireo karazana hoe tsy firarahina intsony zany ny hoe inona ny zavatra mety asoa na hoe inona ny ahatsaratsara kokoa ny fahasalamako, fa dia mandeha miroso tanteraka zany any amin'ny hoe amin'izay hoe mivarilavo izay zany ny vehivavy iray. Ny mety ho fitrangan'ny fahadisom-panantenana faharoa zany dia eo zany no tena mety mampatahotra dia mampatahotra, satria eo zany no mitranga ilay ataontsika hoe valifaty, satria efa nazavaiko teto ny hoe inona ny atao hoe bouc émissaire. Ny bouc émissaire dia ilay olona zany karazan'ny fanarinan'ny rihatra rehetra amin'ny zavatra izay eritreretina fa miteraka tsy fahombiazana eo amin'ny fiarahamonina. Dia ohatraohatran'izay koa no mety ho fitrangan'ny bouc émissaire zany amin'ny fiainan'ny vehivavy iray izay neritreretiny fa olona iray no nahatonga azy zany teo amin'ny tsy fahombiazana tamin'ny fiainany. Ka raha ohatra koa raisintsika koa zao amin'ny resaka fitiavana amin'izay resaka bouc émissaire izay, dia raha ohatra ny vehivavy iray ohatra izay hoe nisy ny fahadisom-panantenana, nisy ny fisarahana teo amin'ny lehilahy iray izay nifankatia taminy, dia au lieu de hoe andeha izy zany hieritreritra hoe inona moa zany no nahatonga an'ilay tsy fahombiazana, inona ny zavatra mety avy aty amiko nahatonga an'ilay tsy fahombiazana. Indraindray zany ilay vehivavy tsy miditra amin'izay izy amin'izay famakafakana izay, fa rehefa hoe nitranga zany ny tsy fetezana teo amin'ny resaka fitiavana, dia any amin'ny lehilahy zany no asiny ny rihatra rehetra zany nahatonga an'ilay tsy fahombiazana. Ary dia betsaka ny milaza hoe tena namotika ny fiainako ny lehilahy iray rehefa nisy zany ny tsy fahombiazana teo amin'ny fitiavana. Ka mety maro dia maro ny fisehoan'izay amin'ny resaka valifaty, ary mety tena hiatraika mihitsy any amin'ny famotepotehana ny fiainan'ny lehilahy iray zany zavatra zany. Ka eo zany no itoeran'ny ataontsika hoe zany hoe karazana famakafakana sy fandinihana ny hoe any amin'ny famotehana fiainan'olona anankiray ve ny vahaolana, sa any amin'ny fieritreretanao ny hoe inona no mety nahatonga ny olana, ary inona no ahoana no fomba anatsaratsarako kokoa ny fiainako mba ahafahako misolotra sy mahita an'izay fahasoavana izay mety hitondra fiadanantsaina sy fahasambarana ho ahy. Izany hoe misy zany ny mandeha amin'izay vahaolan'izay koa, ary rehefa mandeha amin'izay vahaolana izay ny vehivavy dia isy kokoa ny vokatra tsara, ary dia isy ny karazana valisoa izay ho azony amin'ny fiainana. Ary matetika raha hoe fahadisom-panantenana amin'ny resaka fitiavana ohatra,
no mahatonga ny vehivavy iray izay miezaka hatrany hanatsara ny fiainany, miezaka hatrany ny mba hanana ny fitokisantena sy ny hoe hanana ny vokatra tsara amin'ny zavatra izay ataony, dia matetika ireo vehivavy ireo no mahita fahombiazana folo eny izay tsy nandrasany tamin'ny fiainana. Ka eo indrindra maty izany no tiako hoe isarihana ny saintsika vehivavy, ny saintsika tovovavy izany ny amin'ny resaka fitiavana sy ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy, satria tsy maintsy tokony anana an'izay toe-tsaina izay hoe manadiady hoe inona no tena fototry ny olana, dia rehefa mahita ny tena fototry ny olana dia moramora ny andehanana any amin'ny vahaolana, ary vahaolana maharitra, ary vahaolana izay hitondra ny asambalana ho anao. Satria raha ohatra ka milona ao anatin'ny eritreritrana ao valifaty, dia mety ho fampitehana maro dia maro no mety ho hita amin'izay hoe resaka valifaty izay, dia mety ho potikinao ilay lehilahy izay nieritreretinao fa nanapotika ny fiainanao, fa ianao koa mety ho potika miaraka aminy koa raha ohatra ka izay zavatra izay zany no milona be loatra ao anatin'ny eritreritrao. Ka eritrerety tsara ny zavatra toy izay, satria isika vehivavy dia mahavita zavatra betsaka noho izay ilay fafanampo ao amintsika izay, no izay resaka hoe manao zavatra mifotanteraka ary dia mifatoka tanteraka any ny eritreritra rehetra. Ka mety hanimba zavatra betsaka raha ohatra ka izay hafanampo izay no entaniny ataontsika hoe valifaty. Inona nefa no soa azonao raha ohatra ka potipotika ny olona izay eritreretinao anaovana valifaty, potipotika ianao ihany koa, satria misy ny karazana ataontsika hoe ngamba hoe alahelo mipetraka teo amin'ny fifandraisana, kanefa alahelo izay tsy misy fifandraisany amin'ny resaka lalàna ohatra, fa alahelo mipetraka ohatran'izany daholo ty ratram-pitiavana rehetra. Kanefa rehefa ataonao tsara ny fandinihana ny amin'ny hoe tsy ianao ny tompony ny fon'ny olombelona iray, ninonina zavatra ny fanaovanareo teo, rehefa ataonao tsara ao anatin'ny eritreritrao fa manana ny fahafahana na ny liberté ny olona iray isafidy ny olona izay tiany arahana amin'ny fiainana, rehefa mazava tsara aminao izay zavatra rehetrarehetra izay dia amiko dia tsy ilaina ny resaka eritreritra valifaty na ny eritreritra, satria ao anatin'ny zon'ilay olona tanteraka ny andahoanao ary isafidy andeha amin'ny hiara-dalana amin'ny olona iray izay eritreretiny fa mety ho azy. Fa raha ohatra kosa aloha miditra amin'ny resaka lalàna izay indray resaka hafa, amin'izay any amin'ny lalàna ianao no mifandraharaha, ohatra hoe ny fandoavana ny pension alimentaire ohatra, izay zao ohatra raha niteraka tamin'ilay olona ianao dia lalàna mipetraka izay tokony ho takinao, izay zonao zay. Any amin'ny lalàna zany no misy ny ataontsika hoe zany hoe règlement de compte izay mifanaraka amin'ny zavatra izay tadiavinao. Fa raha ohatra ka hoe resaka fon'olombelona zany no resahana, dia tsy any amin'ny valifaty mihitsy no tokony hipetrahan'ny tanjona izay apetraka ao amin'ny fiainana. Ka maro dia maro ny fiainana potipotiky ny atao hoe valifaty io, satria noraisiko mantsy izany ny ohatra amin'ny vehivavy, dia ny hoe betsaka ny zavatra mety ho vitan'ny vehivavy, na dia tao ara hoe eritreretin'ny fiarahamonina fa
fanaka malemy ny vehivavy, eritreretin'ny fiarahamonina fa azo araraotina ny vehivavy, eritreretin'ny fiarahamonina fa be fandeferana be ny vehivavy ary tsy manana ny ataontsika hoe karazana hery sy tanjaka ara-batana izay ananan'ny lehilahy ohatra, dia manana ny hery miafina ho aminy ny vehivavy izay tsy ampoizinao no mety ho fiatefany zay zavatra zay. Ka anao raha vehivavy dia tsaratsara aminao ny mandeha manatsara kokoa ny fiainanao, zany hoe ilay angovo ny eritreretinao tokony alefany amin'ny valifaty zany dia tokony alefanao anatsaranao ny tenanao, anatsaranao ny fiainanao sy ny taranakao raha ohatra ka efa namela taranaka ianareo sy ilay olona izay neritreretinao fa hoe nametraka ny nahatonga ny fahadisom-panantenana teo aminareo. Ka misy karazana filma iray zany ity izay hoadiadiko eto aminareo zany ity dia filma izay nilalaovin'ny Michael Douglas moa zany dia acteur malaza ao amin'ny Hollywood zany, amerikana izy io ny titran'ity zany dia liaison fatale na fatal attraction. Dia malaza dia malaza ity filma ny Michael Douglas ity zany, ny réalisateur moa zany dia Adrian Lyne. Dia miresaka ny fifandraisan'ny vehivavy sy lehilahy iray zany ity film ity, izany hoe Michael Douglas zany dia ny anarany ao amin'ny filma zany dia Dan Gallagher. Izy io zany dia avocat malaza tao New York izy ary dia nanana karazana fifandraisana izay ataontsika hoe zany hoe fifandraisana tselika zany tamin'ny fotoana fohy tamina vehivavy iray izay atao hoe Alex Forrest, izany hoe io actrice io zany Glenn Close ny tena anarany. Nandritra ny hoe ny vadin'ny Dan zany vadin'ilay avocat nandeha nanao vakansy kely dia nanararaotra zany rangahy andeha zany hiaraka amina vehivavy izay nieritreretiny zany hoe kilalao fotsiny zany no nieritreretany ny fiarahana tamin'ilay vehivavy. Dia teo zany no nitrangan'ny olana satria ilay avocat zany nieritreritra fa ilalao fity fotsiny amin'ny fotoana fohy tamin'ilay vehivavy zany, le Alexa zany. Kanefa sendra ny vehivavy izay tena ataontsika hoe zany hoe tena mampidi-doza satria i Alexa zany nieritreritra zavatra hafahafa kokoa teo amin'ilay fifandraisana, zany hoe nanantena mihitsy zany i Alexa fa tena hoe anonga-panjakana amin'ny fanambadian'ny lay avocat sy ny vadiny. Kanefa izany zavatra rehetra izany zany dia miseho tamin'ny fotoana fohy satria nanomboka nilanila vanina amin'izay zany ilay maîtresse i Alexa zany ny amin'ny hoe to ataonao fandalovana fotsiny, to ataonao filana aranofo fotsiny ny fiarahanao amiko. Kanefa izaho dia tsy vehivavy izay afaka anaovanao izay tianao atao. Teo zany dia efa nanomboka nisitasitaka rangahy satria to ratsy izy ty. Dia nisitaka tanteraka zany hidanina. Nandritra n'io fotoana io zany dia teo zany ilay maîtresse i Alexa zany nahatsapany tena ny voaratra ny fony
hoe izaho zany a natao fandalovana fotsiny dia iny izy zany a fa andeha anafika zany a anidanina any amin'ny bureaony nefa zay zavatra zay zany a dia zavatra tena tsy tiany ilay lehilahy zany, tsy tiany ilay avocat mihitsy a izay a fihetsika izay dia nahatonga fifanafitohinana zany rehefa niditra ny Braony danina zany a i Alexa dia hita fanagatsika idanina zany ilay avocat dia hoe inona moa zany a no antony mahatonga anao magatsika sa eritreretinao ve zany hoe efa vita ny fiarahantsika dia nilazany marina zany a idanina hoe fiarahana vetivety fotsiny a no aneritreretiko fa aleo ajanona tanteraka ny fiarahantsika satria manambady amanjanaka iny zany a nanohina ny foniny Alex hoe izaho zany a nilalaovina fotsiny izaho zany a natao fandalovana fotsiny dia teo zany a no nipetraka ilay ataontsika hoe ratrapo amin'ny vehivavy ary dia mieritreritra zany a i Alex fa tsy avelako moramora izao zavatra zao fa rehefa nanao aventure taty amiko ianao a dia tokony hanambady ahy ary ilazaiko anao fa amin'izao fotoana izao a dia bevoka zay zany ny tenin'ny Alex ka tsy afamaina vetivety ianao a amin'izany zavatra rehetrarehetra izany teo zany a no nipetraka ny olana rehetrarehetra satria efa nanakatom-baravarana zany a idanina tamin'ilay aventure kanefa i Alex tsy nanaiky dia eo zany a ilay ataontsika hoe zany hoe ambom-behivavy a ny andeha malifaty nanomboka teo zany a dia andeha amalifaty andanina zany a no tena ao anatin'ny lohan'ny Alex hoe tsy avelako raha tsy azoko ianao ary rehefa tsy hiditra amin'izay ianao a dia potehako ny fanambadianao dia natombony tamin'ny resaka harcèlement tamin'ny telefona any an-tranony danina izany zavatra zany ary matetika dia ny vadin'ny danina zany a no mandray ny telefona dia rehefa mandray ny telefona ny vadin'ny danina dia tsy miteny i Alex dia nefa izay zavatra zay zany a manjary miteraka iahy manjary miteraka karazana fisavoritana eo amin'ny fianakaviany danina zany zavatra zany eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady hoe inona ny marina misy vehivavy miaraka aminao ve sa ahoana dia teo zany a hoe ahoana ny reglena ty zavatra ty dia efa nandeha zany a nanafika tany an-tranon'ny Alex zany danina ny hoe ajanono io zavatra ataonao io jeunao io zany a fa tena tsy mamely satria manakorotana ny tokantranoko ty zavatra ty fa ajanono ary tena nomena seny mihitsy zany a i Alex tamin'izay zavatra zay kanefa dia tsy nanaiky Alex fa hoe izaho zany lalaovinao teo fotsiny tsy anaiky an'izany a fa hopotehako ny fianakavianao raha ohatra ianao ka tsy manaiky ny andeha hanambady ahy teo zany a no savoritaka be ny tantara satria tena lany fanambola velona idanina hoe inona re ty vehivavy izay nitsabatsabako ty dia teny zany a ny fotoana nandeha manohy ihany zany a ny karazana harcèlement amin'ny telefona zany a i Alex any amin'ny tokantranony danina savoritaka ny saindrangà hoe inona no atao andeha hitantara amin'ny polisy ny zavamisy ny polisy ny teny hoe tsy de misy zavatra azonay atao zany zavatra tantarainao zany satria raha fa tsy misy zany a ny hoe adisoana izay hoe tratra mbodiondry nataony tsy afaka izahay a ny hiditra amin'ny resaka ohatran'izay ozy izy ny polisy fa dia andrasana zany surveillena foana ny fandehan'ny zavatra rehetrarehetra nefa mitohy ihany zany ny karazana fanakorontanana ataon'ny Alex amin'ny vady aman-janaky danina dia
ny farany moa zany a dia hoe nandehanany tafiany Alexa tany an-tranony mihitsy zany a ny vadiny Danina ary dia raikitra ny karazana ady ny fandray antsy mihitsy zany ny amin'izay resak'izay hoe tena vitaiko ny vady aman-janakao raha ohatra ianao ka tsy manaiky ny anambady ahy dia impossible zany ho sisy Danina tsy afaka anao an'izany a tsy afaka andao ny vadiko a dia ny afara tamin'ny fifamonoana ny afarany tao atokantranon Danina satria dia tsy nanaiky mihitsy a izany a i Alexa ny hoe andeha ilavolefina fa dia ny hoe anapitra ny ain'ny vadiny Danina zany a no valifaty eritreretiny dia ny afarany moa zany a dia nanao légitime défense moa zany a ny tao an-trano dia ny vadiny Danina zany a no namono azy a tamin'ny pistolet entiko fotsiny a izay zavatra zay zany a ilazana amintsika ny hoe atraiza no mety ho fipetraky ny ambopombevavy rehefa hoe izay resaka valifaty izay no ao anatin'ny fon'ny vehivavy ka niteraka discussion be mihitsy zany a taty Amerika Avaratra io karazana film io satria de tena hoe ny film ny tantaram-piainan'ny mpivady amin'ny lafiny maro kanefa hoe niseho tamin'ny endrika zany a izay ataontsika hoe zany hoe extrême zany a izay film zay ka misy psychologie maromaro zany a no azo azavaina ao ambadikin'io tantara io dia eo zany a ny psychologie ny lehilahy ohatra ny amin'ny hoe mieritreritra fa andeha holalaovina fotsiny ny vehivavy a anaovana firaisana ranofo fotsiny a amin'ny fotoana izay tiavanao azy a dia mitsoka ianao rehefa avy eo a amin'ny fotoana izay tiavanao azy nefa ianao a fantatrao fa manambady izay zao ohatra dia hoe psychologie mipetraka zay zavatra zay ho an'ny lehilahy rehetra rehetra dia mety hipetraka zay karazana fakapana zay sy ny fandrika rehetra rehetra izay mety miseho amin'ny endrika maro tsy voatery ho amin'izay endrika extrême zay fa misy ny atao hoe chantage izay apetraky ny vehivavy ny amin'ny hoe lay fahazarana ao amin'ny lehilahy zany a ny amin'ny hoe andeha fotsiny anao firaisana ranofo amin'ny vehivavy iray a dia hoe andeha atsipy ohatrin'ny saribakoly rehefa avy eo kanefa tadidio fa manam-panahy ary manan-tsaina ilay vehivavy izay anaovanao an'izany karazan-javatra rehetra rehetra izany eo zany a no mipetraka ny hoe réflexion amin'ny lehilahy ny amin'ny hoe tsy de fanao loatra ny mieritreritra hoe andeha anao zavatra ohatran'izao fotsiny aho amin'ity vehivavy ity satria manana ny sainy io manana ny fony ary manana ny fanahiny izay mety anahirana anao ny fiatraikan'izay zavatra zay ho anao vehivavy dia azazatra ny hoe tonga dia misy facilité be loatra izany a ny fahazahoananao satria rehefa diso misy facilité be loatra ohatran'ny kany Alexa zany dia mieritreritra Danina fa zavatra réciproque izay zavatra zay ny hoe zay resaka facilité d'accès zay de nieritreretiny Danina zany fa vehivavy izay ataontsika moramora zany a ny fahazahoana azy a moramora koa zany a ny fanoliana azy rehefa avy eo kanefa tsy izay nefa ny zavatra nitranga fa nampisehoan'ny Alexa fa afaka manakorotana ny fiainanao a raha ohatra ka tiako ny anao an'izany zavatra zany dia nitanterahany tokoa ilay zavatra ka zany zavatra rehetra rehetra izany zany a ho an'ny vadiny Danina dia
matoa nanao aventure tany ivelany ny vadinao, mieritrereta ihany fa misy zavatra tsy ampy zany ao aminao. Izay zany dia point de réflexion izay apetraka amin'ny karazana tantara ohatran'ireny zany, izay point de réflexion hoentintsika vehivavy. Raha ohatra ka vehivavy manana ny maha-izy azy tokoa i Alex dia tsy tokony anaja izy ny safidiny danina hoe tsy fiarahana maharitra no tadiaviny fa fiarahana izay pasagera fotsiny zany. Dia raha endry izy dia nipetraka tamin'ny coin ary dia nandray hoanatra ny zavatra izay nitranga ary dia nanatsaratsara kokoa ny fiainany ary mety ahita lehilahy hafa rehefa mahay manatsara ny fiainany ny vehivavy iray. Misy kokoa zany ny ataontsika hoe attraction plus sérieuse. Kanefa moa zany dia ny fara hatramin'ny famonoana azy ny hafarany ilay valifaty nieritreretiny. Ka zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia itenenako amintsika fotsiny ny amin'ny hoe misy ny valifaty izay ataontsika hoe ngamba hoe ampipody istoerana, orgueil blessé zany. Fa tsy tokony irona amin'izay zavatra zay fa tokony irona amin'ny hoe famakafakana ny zavanisy ary dia ny fanatsaranao ny fiainanao ary ny angovo zay tokony alefanao any amin'ny valifaty dia tokony alefanao any amin'ny zavatra zay mahatsaratsara kokoa ny fiainanao. Satria maro ny vehivavy izay rehefa mety ny fiainany rehefa ainy ny nanorona ny fiainany taorian'ny fahadisom-panantenana dia ilay vehivavy mihitsiny no ny teny sofanisy ozy izy, sofanisy ny fahadisom-panantenana nahatongay amin'izao toerana misy ahy izao. Dia teny atsipoko an'ny vehivavy rehetra izany zavatra izany ny hoe asa kivikivy amin'ny fiainana, mandehana foana amin'ny positif raha ohatra ka mbola azonao atao ny manatsara ny fiainanao, tsy miankinakina amin'iza fa dia mandeha amin'izay hoe ezaka sy fanatsarana ny fiainanao zay dia tsy hovery-tandrify ianao ary tsy hovery-tandrify amin'ny asambarana. Dia mirary soa zany ny tenako ny vehivavy malagasy rehetra mba irona amin'izay ataontsika hoe fanatsaratsarana ny fiainan'izay. Satria ny fahadisom-panantenana dia mety miseho amin'ny endrika maro amintsika vehivavy, tsy voatery hoe resaka fitiavana